Lafomba vaoafa tanteraka kosa indray valo ireo antota taratasy mahakasika ny fifanolanana eo amin'ny sampandraharaha ny lanan'ny fanelanelanana sy ny fandaminana ara-pirahalaina nataon'ny CAM na ilay antsointsika mahazatra hoe Centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar. Ny mahakasika izay avy hatrany no tanterana amintsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tamin'ireo raharaha fifanolanana teo amin'ny sampandraharaha misy 13 voaray teo anivo ny Centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar na ny CAM tamin'ity taona 14 ity dia antota taratasy valo ihany no nakian'ireo orinasa-pifanolana ny andraisan'ny CAM anjara amin'ny fanaovana asa fanelanelanana sy fandaminana ara-pirahalaina. Ankoatra dia nomaren'ny CAM fa misy ireo fifanolanana eo amin'ny mpandraharaha eto an-toerana sy any amin'ireo nosy rahavavy aty amin'ny faritra ny ranomasy medianina ka mahatonga ireo mpandraharaha hanao fandaniana ara-bola betsaka kokoa eo amin'ny fivezivezena makany amin'ilay nosy misy mpandraharaha mifanolana aminy. Ialana amin'io indrindra no antony nananganana ny fikambanana iraisam-pirenena Business Bridge OI mba hanamorana ny fifandraisana eo amin'ny centre d'arbitrage eto an-toerana sy any amin'ireo nosy rahavavy. Rehefa misy olana amin'ny mpandraharaha eo amin'ireo nosy anankidimy ireo dia afaka amboarina eo anivon'ny Business Bridge OI zany le izy. Araka ny lazaiko teo Business Bridge OI dia fikambanana mampiasa le centre local eo amin'ireo nosy ireo, zany hoe tsy fikambanana fiaraha-miasa zany le izy, fikambanana ahafahana iaraha-miasa rehefa hoe misy ny olana amin'ny mpandraharaha avy eo amin'ireo nosy anankidimy ireo. Dia raha ohatra zany hoe tena hoe ataontsika tena pratika be izy hoe misy olana amina mpandraharaha malagasy amina mpandraharaha maorisiana dia makato amin'ny CAM fotsiny izy dia ny CAM mitondra le dossier eo anivon'ny Business Bridge OI ahafahana miaraha-miasa amin'ny ohatra hoe raha amin'ny maorisiana misy le olana dia misy fifandraisana tonga dia directa amin'ny centre de règlement de litige maorisiana dia le centre anankiroa zany miara-miasa mamahan'le olana. Filakevim-pitantanana no mitantana ity fikambanana ity ka filoha mitantana izany ny filohan'ny UCCOI na ny vondrona antenimiran'ny varatra sy ny indostria aty amin'ny faritra ny ranomasy medianina. Amin'izao fotoan'izao moa dia Andriamatoa Famy Tabita no filohan'izany. Misafito ireo mpiara-nanorina ny fikambanana ahitana ireo centre d'arbitrage avy amin'ny mpikambana, ny antenimiran'ny varatra sy ny indostria, ny UCCOI, ny FCCIM ary ny fikambanana entreprendre féminin aussi en Indien. Ny fikambanana ihany no afaka miditra ao anatiny, zany hoe mba hitsonjovana ny hoe tsy fitongilanana ny Business Bridge OI dia tsy tsisy mpikambana individuel zany ao anatin'le izy fa chambre de commerce na groupement d'entreprise na ordre des auxiliaires de justice zany afaka miditra ao anatin'le fikambanana. Notanterahana androany teto amin'ny Braony CAM Antaninarenina ny fanaovan-tsony ny satam-feny ny fikambanana Business Bridge OI androany. Afaka enim-bolana moa no anomboka hiasa ny fikambanana satria mbola isy ny asa fametrahana fotodrafitrasa ilaina ny fampitoana azy.